dia mbola faly izay manandra fenaiderany ranomasina ry Jesosy Tompo noho izao fotoana lehibe izao nomenao ionana aminao indray. Dia misaotranao koa izay satria mbola omenao izany teny izany. Dia aoka izany teny izany ary toetra ao amponay mba hampisehonay fa tena kristianina mijoro tsy matahotra anao izay. Voninahitra nareo izany vavaka izany amin'ny anaranao. Amen. Ry sekolalady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ho toriana amin'izao alahady fadimy manaraka ny trinité izao dia araka izay voasoratra amin'ny firazantsara ny Matio. Matio toko fa 9:10, 7:10 hatramin'ny 7:10. Matio toko fa 9:10, 7:10 hatramin'ny 7:10. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany mpianana izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy ireo, ho ny sasany Jona Mpanabatiso, ary ho ny sasany Elia, ary ho ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Dia namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy nofa mandrano naneo anao izany fa ny raiko zay any an-danitra. Ary izao milaza aminao koa ianao ny Petera, ary ambony ity vatalampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavady ny fiainatsita tsy haresy azy. Omeko anao ny fanalahidy ny fanazakany lanitra,
ka na inona na ina fehezinao ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona na ina vahanao ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Amen. Raha mijery ity teny ity dia nantany Jesosy hoe ataony olona iza moa izy, satria zao maro ny mihevitra an Jesosy olona hafa. Araka zao hitantsika hoe misy miteny hoe izy ny Joana Mpaminabatisa, misy miteny hoe izy ny mpaminany Elia, misy miteny hoe izy ny mpaminany Jeremia. Ary Joana Mpaminabatisa raha taditsika dia nisy fotoana ary nanontany mihitsiny hoe ianao ve landrasana tao an-tranomaizina asa. Raha taditsika tao an-tranomaizina izy dia niraka mpianana nanontany Jesosy hoe ianao ve le andrasana sa mbola hafa no andrasantsika, satria nijaly izy tao an-tranomaizina dia gaga izy hoe vahoana ary mbola ho aty any aho. Nefa dia taditsika fa Jaona mihitsy niteny hoe na le tenen'ny Jaona raha taditsika indro ny zanak'ondry n'Andriamanitra, zay mihitsiny. Ka ny filazana hoe Jesosy ny olona tahaka an'izao dia tena mila fantatra marina hoe iza io. Jesosy dia nanontany mpianany, iza ary nareo le manaraka anareo ary, iza fahafantaranareo ary. Izy ilay niteny teo? Simona Petera no niteny hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ho antsika ankehitriny dia tsisy dika ny teny an'izany Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra. Mora moa be amintsika miteny an'izay satria efa manana baiboly isika ary mivavaka isaky ny alahady. Fa izao raha tamin'izany fotoan'izany dia tena sarotra ny natsapan'izany. Ireto mpiara Jesosy ireto dia noho izy niarady taminy nahatonga anazy natsapan'izany. Ary nisy fotoana raha olona taty aoriana sarotra taminazy natsapan'izany satria tsy fatamarina izy ity Jesosy ity. Ho antsika izay mahalala an'izany ary tombony lehibe antsika izany satria manana ny baiboly ity isika. Mba fantatsika moa fa nisy olona maro be maty ho antsika, zay ho afaka mahazo an'izao baiboly zao isika. Mba fantatsika ve fa nisy olona maty maro be afahantsika mivavaka kalalana toy izao ankehitriny. Noho izany tsy vitany hoe mahatsapa antsika hoe Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra, tsy vita mahafantatra an'izany isika, fa mila miaina izany. Jereo angereto zavatra ho jerentsika manaraka ireto fantatsika ve io? Io no rahasalama. Tratra nisy taom-pivavahana zany tao aminazy nefa tsy azo atao no mivavaka tamin'izany, dia tsy nety niasa alahady izy. Vokatr'izay dia mifinoana toy izao izy, no le fonina ary mifatiny avy eo no hanina alika. Ankehitriny kosa amin'le toerana nandefonana ny rahasalama teo no ahitantsika ity fiangonana ity, izay tsy izay izany fa ny FJKM Ambohipotsy. Hitantsika ny Rova Manjakamiadana dia mbola mizotra any Loloany any misy io fiangonana io. Fiangonana trano vato io fa tsy biriky, izany hoe fiangonana tena mafy namboary misionera tamin'izany. Taorianan-drahasalama dia misy indray ny olona izay nivonoana hafa satria kristianina izy ireo, nanaraka ny fivavahana kristianina. Dia araka izao hitantsika zao dia tena tamin'ny fomba mampalahelo sy fiainabibiana no namonoana azy. Ankehitriny kosa dia ny FJKM trano vato ambonina mpamarinana kosa no mijoro amin'ny toerana izay namonoana ireo martiora hitantsika ireo. Eto indray tsika dia mahita ny Ramanandalana, izay kristianina koa izy ka nodorana velona izy noho izay maha-kristianina anazy zay. Zao anefa be voka izy io tamin'io fotoana io ary dia teraka amin'ny zanany, ary dia mipitika taty avelany afo, zany hoe afitra tsara mihitsiny, saingy navery le miaramila tao anaty afo. Ankehitriny eo amin'ny toerana namonoana ny Ramanandalana io dia ny FJKM trano vato Faravohitra no naorina. Farany indreto indray misy kristianina maromaro izay notorahana vato noho ny maha-kristianina azy koa. Dia io fiangonana tazantsika aorianan'ireo ankizy telo ireo kosa no antsoina hoe FJKM fiadanana martiora, ilay toerana namonoana an'ireo olona nitoram-bato teo. Mety maromaro amintsika resaka lalady malala no tafitohana tamin'ireny sary tantara farany teo ireny, kanefa dia zao zavatra tena nisy teto amin'ity firenentsika ity ireny. Ary za dia milaza aminareo fa mety mbola isany tahaka an'ireny any ivelany any zao dia misy olona tsy azo atao kristianina intsony, any misy firenena anankiray izay tsy azo atao mamaky ny baiboly. Ary mety hitrany zany ka nirina any, ka rehefa misy ny zavatra tahaka an'ireny, ijoro tahaka an'ireny olona ireny ve isika? Sa dia mora hemotra?
dia zao ry isika olona lady malala manina ny baiboly isika afaka mivavaka itsika azaka mikamy mivavaka azaka mikamy mamaky ny baiboly fa tena tombontsoa lehibe ho atsika ny azahoantsika izany vavaka isika dia mbola mahafalanay ry tompo ny midera sy misaotra ny mankalaza ny anaranao no nanomezanao ho anay ny baiboly sy ny fahalalana ny vavaka aoka tsy ataonay tsinitsinina izany fa tena ho tsapanay ny alebiazana zany zavatra izany ary teny tahaka ampeterana izahay hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra vela ary iaina izany amin'ny anaranao no nanaovana zavavaka izany amen. Rosa va boire inatonao Cantu isere e chavitana Ire u bibi kelika achamini elefant cantueri Kama hateiza Cantu rosa va boire inatonao Cantu isere e chavitana Ire u bibi kelika achamini elefant cantueri Kama hateiza Anjamani chalatika awandani chao Nunanao ileni uwaisi wanao Tena mahagagalao chani fitiavani Sini fitaiani ansikia sanani Unissons-nous dans la prière. Nous ne cessons de te remercier, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous donnes encore le temps pour prier et le temps de lire ta parole aujourd'hui. Aide-nous à être toujours fiers de pouvoir prier et de pouvoir lire ta parole dans la Bible. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Bien beau jour à vous, chers membres de l'école de dimanche, et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. La parole de Dieu qui nous est donnée en ce 5e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 13 au verset 19. Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 19. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Jésus se rendit dans la région proche de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples: « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ?» Ils répondirent: « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres que tu es Jérémie ou un autre prophète. »
Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a relevé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, la mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu interdiras sur terre sera interdit dans les cieux, ce que tu permettras sur terre sera permis dans les cieux. Amen. Si vous vous souvenez, il y a un moment où Jean-Baptiste était en prison. Et il a demandé à ses disciples, allez demander à Jésus si est-ce qu'il est vraiment le Messie, est-ce que c'est celui qu'on attend ou c'est quelqu'un d'autre? Parce qu'il était en prison et il était découragé. Et pourtant, lorsqu'il a baptisé Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ici, Jésus demande à ses disciples, pour qui les gens prennent Jésus? Alors ils ont dit Jean-Baptiste, Élie et tout et tout et tout. Et maintenant Jésus a demandé à ses disciples, et vous alors? Pour vous, je suis qui? Alors Simon-Pierre, il a répondu, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors vous allez dire, eh bien évidemment on sait que Jésus est le Messie, évidemment on sait que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, mais comme vous pouvez le voir, en ce temps-là c'était difficile de le savoir parce que on ne connaissait pas vraiment Jésus. Et il y avait des moments également ici à Madagascar où on ne connaissait pas également Jésus. On ne pouvait pas lire la Bible ouvertement. On ne pouvait pas aller à l'église. Mais nous, on a la Bible maintenant. Nous, on peut lire, on peut aller à l'église en toute liberté. Mais il y a des gens qui ont été tués. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour nous, afin que nous puissions lire la Bible, afin que nous puissions prier en toute liberté, et surtout afin que nous puissions savoir que Jésus est le Messie, Fils de Dieu, comme Pierre l'a dit. Voyez un peu les images qui vont venir. Voyez-vous cette femme au centre? C'est Rasalam. Elle n'a pas voulu travailler un dimanche, et il y avait un culte chez elle, dans sa maison. Or, c'était interdit. Résultat, on l'a tuée ainsi. Et ensuite, les chiens ont mangé sa dépouille. Actuellement, au lieu où on a assassiné Rasalam, on peut voir actuellement ce temple-là. Vous voyez où est le palais de Manzakamiadan? Et un peu plus loin, encore plus loin, voilà, ce temple-là est érigé là, par les missionnaires. Il s'agit de la FTKM Ambouiput. Elle est faite entièrement de pierre et non de briques, c'est-à-dire un temple en dur. Après Rasalam, vous pouvez voir qu'il y a eu d'autres gens qu'on a tués parce qu'ils étaient chrétiens. Comme vous pouvez le voir, la façon dont on les a tués était pleine d'atrocités. Et actuellement, c'est le temple en pierre FCKM Mbunapamarinan qui est érigé en ce lieu où on a tué ces gens-là. Ici, on voit Ramanandalan. C'est également une chrétienne qu'on a tuée pour cela. Mais le pire, c'est que, à ce moment-là, son bébé était né. En effet, elle était enceinte. Et son bébé était né hors du feu. Or, les militaires qui l'ont tué ont remis le bébé dans le feu pour qu'il meure également. Aujourd'hui, en ce lieu où on a tué Ramanandalan, c'est le temple de pierre FTKM Faravuta qui est érigé. Pour finir, voilà également quelques chrétiens qui ont été lapidés, tués à coups de pierre, parce qu'ils ont été des chrétiens également. L'église qui est derrière ces trois enfants-là, c'est la FTKM Fiadananamartur, lieu où on a lapidé les chrétiens que vous venez de voir. Certains d'entre vous ont peut-être été choqués en voyant ces images, et pourtant, je vous l'assure, ce sont de vraies images. Ce sont de vraies histoires. Si ces gens n'ont pas été tués, nous ne pourrons pas lire la Bible. Nous ne pourrons pas prier en toute liberté.
Et moi je vous le dis, dans d'autres pays à présent, les chrétiens sont également persécutés par d'autres religions. Il y a même des pays où on n'a même pas le droit de lire la Bible. Alors, soyons fiers d'avoir la Bible. Soyons fiers de prier. Disons comme Pierre, tu es le Messie, fils de Dieu, à Jésus. Et il faut vivre cette parole-là. Il faut pas la dire par cœur. Mais il faut vivre, il faut le montrer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Comment? Lisons toujours la Bible. Soyons ardents dans la prière. Et il faut être comme Pierre, plein de courage, et toujours reconnaître que Jésus est également le Messie, Fils de Dieu. Prions. Ô Seigneur, quelquefois nous sommes paresseux, quelquefois nous sommes paresseux à lire la Bible, paresseux à prier. Aide-nous à être ardents, à être courageux comme Pierre et à dire que tu es vraiment le Messie, Fils de Dieu, et à montrer que nous sommes fiers d'avoir la Bible et d'avoir la liberté de prier. En ton nom, Seigneur. Amen.